fifidianana tonga atao ampelantanany zareo zay zany zavatra tranga anankiray zavatra tranga faharoa dia tena tsy nisy atotantarasitasy tonga misy taty aminay na PV de France na procès verbal na feuille de dépouillement dia manao azy zay tsy afaka moka valim-pifidianana zao hoe amolona valim-pifidianana fa tsy maintsy misy atotantarasy reny zany no hoe foana fa kavitsiana kely Firy moa izy teo au total? logiciel ampiasainay logiciel nampiasaina tamin'izay azay ny matsara ny logiciel samihafa nge raha mitovy ny logiciel dia vao maina fa misy mitabataba hoe efa samy tsy manjary logiciel reo tsy magaraka ny valim-pifidianana fa logiciel anankiroa samihafa nefa mitovitovy ny valim-pifidianana tika an'izay hoe io ny valim-pifidianana Le tena zay koa président hoe safidy vahoaka le vokatra faharoa sa hoe izy foana no mety sy mikorokana dia natokotoko tamin'ny sena le vokatra misy ange tsy tokony hoe zay zany tena mba resaka mba fampitaizana mba ilaina ary nanao manao gazety na manana ndraikitrasy zay hoe ny fifidianana eto amintsika tsy tokony atao hoe tokony mba haitsika hoe mifidy tsisy korotana misy zao fidinana voalohany iny a voaka mbaly fifidianana tsisy korotana ary zavatra ray tsy voatenyta fa saiko teneny tsy nanao nahateny tamin'ny français moa fa tamin'ny nanao an'izay fa raha jerenareo mivoaka fifidianana io tsy miteny isanjaro ny candidat voalohany dia miteny isanjaro ny candidat faharoa zany voaka-pifidianana zany ake mitovy amina voaka-pifidianana amin'ny tany démocratique raha mijery fifidianana any amin'ny tany démocratie mandrosinareo zany valim-pifidianana filoham-pirenena amina fidinana voalohany manodidididina telopolo dimy amby telopolo isanjato efapolo isanjato fa tsisy premier tour de vita ary vao mainka tsy misy hoe sivifolo isanjato na ohatran'izany le score stalinien république bananière ataoko fa voninahitritsika malagasy voninahitra ny fidy malagasy voninahitra ny kirakira fifidianana malagasy reny voka-pifidianana ndray satria nafahatsika nampiseho amin'izao tontolo izao sika mavita fifidianana démocratique tsy nisy vato na odikodina na amboamboarina dia lasa hoe lary be dia zavatra mamenatrona tamin'ireny tsy ana république farotsitsika zao Nisy ve tokony tsindry nianjady taminareo nandritra n'ilay famoahana ny resaka tsy misy tsindry fa nareo manao gazety manao tsindry olona vitsivitsy zaraina voletsy lazainareo forte pression sur la haute cour constitutionnelle tena mialatsiny fa raha olona karamaina tsy nisy nitsindrika atenana raha izay kosa aloha dia tena nanaja ny fitsarana momba ny lalam-panorena daholo na tompona ndraiky mpanjakana zavolo chef d'institution ny candidat tsy nisy nanao tsisy taty communauté internationale zay io zany mila hitsikely satria nisy le sary lavokiny le reteto ny observateur ny union européenne dia nisy tamy dia nadika hoe manaramaso nandalo to izy nitsidika hoe ahoana fomba fiasana toy zay koa nataony union africaine toy zany koa société civile malagasy koa nisy nanao zany ahoana ny fomba fiasa fa tsy nisy mitsabatsabaka atao tsisy nabebaky tao ino hoe mahazo manao an'izany zavatra zany nefa nareo fitsarana fahalalambonindrony mahazo manao izy takoakery jery hoe zay le mangarahara hoe zay le mangarahara na vahiny izy na gasy dia je tao nisy manao gazety koa tonga tao jery tsy olana mihitsy zany rehefa tato tsisy navela niditra tany dia mitabataba hoe inokonokono fitsarana lalam-panorena skafana le izy dia mitabataba ndray mba fomba vainana zany toetraitra Raha matofilova resahana teo ilay resaka logiciel mba azo azavaina kely ve hoe mila mifampijery ny senia sy ny candidat satria nisy candidat somary nanakina ny resaka logiciel zay zany afaka teo hoe mila mijery any senia sy ny candidat anankiroa jery ny logiciel any amin'ny senia mba tsisy miahiazo fifidianana faharoa
ary misy tokony azo atao satria so zany efa tandidana koa fa tsy mivadika fivoriam-potany miaraka amin'ny satria misy candidat anankiray milaza fa truqué mihitsy le logiciel. zay ho miaraka mijery zareo zay ny afaka natao sy misy le candidat zay so tena candidat apetraka izao mba tsy sy miayatso tsy resaka famotsina vato le izy a fa resaka misy tena baribary misy hoe xa tampon sy misy mazava be kely izy dia voaterina verina jerena zany le zavatra eny a dia iny zavatra iny a ho ara-maso manokana mandritra ny fiodinana faharoa satria ho anay zany ary zay fombanesana eny nandritra n'izay andro rehetrarehetra zay a tena nefany kevitry le mifidy a tsy azo vonona fahatana zay zany fometraka le izy tokony mivoaka zany safidy nataon'olona ary tsy tokony aminay zany tena nomedy hoe tsy andrarany namonona vato marobela zay na hoe tsy manan-kely nefa tena vato manan-kely zao ho an'ny fitsarana manarapiramena zany rehefa mazafo nefa nekevitry le olona hoe tena ity candidat tena tondroina ao anatin'le tandavota anay dia manan-kely Monsieur le Président, zay fa le resaka hoe CD vidéo sary mbola zavatra manahira nareo mahafantatra tsara fa na sary na vidéo zany azo boarina photoshop sy isan-karazany misy teknika fanamboarana zany izahay fitsarana avy no malalam-panorenana mbola tsy manana fitaovana ahafahana mijery hoe tena izy sasany namboarina ohatra zao misy sarina nefa hoe ty mpiasa fanjakana ambony manohana candidat manamopagady napelako le tomobile tsisy filazana daty tsy filazana izy amilazanao fa nandritra ty propagande iny tao tomobile sa tamin'ny herintaona sa ovily sa zany inde mila zany le mila mofony dia zay no tsy vonany akena